Misaotra ny radio fahazavana hoanao izao. Fanekena masina. Tantara no soratany Famantanandsoany irina mandimitsyory. Reto avy no amehana ny tantara. Kabanty Maeva, Ravaka Lea, Tsofaniry, Meva, Nandray Fosy nandrindra lafiny ara-teknika, Mahery Jaona Rabariny aina. tompona andraikitra sy mpanadotosa. Meva. Efa voamana tokoa moa izany ny tory-teninao amin'ny lahady sy ny fandarana rehetra pastera. Aza manary ianao Ramatoa. Efa milamina avokoa ny amin'izany. Na izany aza nefa dia misaotrana ihany. Na nahitaitra sy mampatsaha amin'ny andraikitra tokony ataoko. Tsy misy isaorana izany. Andraikitra efa nakin'Andriamanitra amintsika izany. Marina mihitsy izany ka. Fa hono tokoa. Hono izay Ramatoa. Inona tokoa moa izany izao ny lohahevitra voalahatra hodin'ny fiangonana mandritra n'ity volana ity? Ny lohahevitra dia hoe miaina amin'ny fahamarinana ampino. Ie. Isy azy indray izany ireo volondoham-pisorona ao am-piangonan'ireo. Dia ho iaho hoe aiza ho aiza ao amin'ny Baiboly moa izany ny andiny soratra masina ho toriana ao amin'ny lahady izao ka. Ny ao amin'ny Mika re. Mika toko fahenina ary ny andiny fahavalo. Omeo Baiboly hoe za makiko an'izany. Indro ary. Hoe jereko. Mika toko fahenina andiny fahavalo. Hitikaiko. Ry olombelona efa nasehoko anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao. Dia izao ihany. Ny anao ny marina sy ny tia famindrampo. Ary ny anaraka an'Andriamanitra ao fanitretena. Dia mba saintsainy ihany ary pastera ny teny tokony ho lazaina. Fa ahoana? Sao dia ho sakay sy maso eny iny afaranao sy ny filoam-piangonana io e. Za indray aloha Ramatoa ity dia tsy miombon-kevitra aminao amin'izany. Ny tenin'ny tompo akory tsy atao amin'izay mampetipety ny olona iray. Fa afatra ho an'ny olona rehetra ka tsy maintsy ambara marina fa izay ny adidintsika. Hitsy ny olona amin'ny lalana izay hita fa tsy mety nefa mbola izorana. Ka raha ilay filoam-piangonana anie dia karazan'ilay olona tena mahalala tsara ny lalana tokony izorany. Hoy ianao. Nefa tsy mantanteraka akory. Miaro ny tombotsoa no tena hitany sy mamaika azy. Izay ihany no ilofosany fatratra. Raha zareo no ohatranao ry pastera dia ny tsara ihany izay teny toriana ka marina. Efa vita ny amin'izany Ramatoa. Izay voasoratra dia voasoratra ho sy teny soratra masina. Roko fantatrao fa mpitory tena ine ka ilay olona mitory mihitsy no hianty efany voaloha e. Izay vao ny olona hitoriana. Ka raha za izay mitory aza tsy tena mitory tsara fa manambomboatra sy manao izay mampetipety an'ilay olona iray dia inona izany? Tsopitary-bato filamava. Sady ahoana moa ny tenenako olona iray hoe izao atao kanefa za aza tsy manao akory. Sady ahoana koa ny tompo amiko manoloana izany ka? Dia tsy haiko e. Tsy mety izany. Tsy maintsy ambara sitrapon'Andriamanitra dia anjaran'ny olona mieritreritra izay tokony ataony. Dia izay izaniko. Fa mba tsy satsetra tsy haritra ihany ny ahy iny. Ary andao hivavaka aloha dia atory amin'izay Ramatoa. Marina fotoantsika ravana ka raiso ny todrano izay tonoana amin'ny aran'ny tompontsika. Hitanareo ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mila fo aminareo. Ananatra ny tavany aminao ny tompo ka mianareo ny fiadarana. Mandehana fifalian'ny tompontsika. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia tena tsy misy afa-tsy fanakianana foana ve ny tory-tenin'ity pastera ity. Fanga kosa moa fanakianana ny fandraisana ho an'ireny ringa président o. Eta fa fanakianana fotsiny betsakako. Angady tena mihevitra ny tenany eo mitovy amin'ny Jesosy mihitsy le rangahy io raha lisoa.
Tsy izany kosa ary nga prezida. Fa ahoana? Mampianatra antsika mba handalan'ny fahamarinana kosa pasitera e. Ny aho zao ny fandraisaka ao ireny dia izany mihitsy ka. Tsy hainao akory nga sekretera marina izany e. Hitory-teny amin'ny fandroany ndraiky io nga ianao io? Tsy hitory-teny ary nga prezida fa mba teo milaza anao izay mba fahazahoako ny tory-teny teo fotsiny aka. Eta fa miseho azy ho Jesoa mihitsy ty pasitera tiako. Enika mba arovanao ihany. Azo veloha ianao ringa sekretera fa amin'ny heriny anio dia ho hitandray ny fanakianana sy ataony pasitera manaraka. Mandra-piona ary prezida o. Zay ary ny anao ry pasitera. Ninona re Ramatoa? Fa tsy hitanao ve ny fihetsiky nga Rajamahery filoham-piangonana teo iny? Fa nanina zao izy teo ianao ka? Reny fijeriny ratsy ataony ianao reny ka. Tao fijery te ilaza zavatra masosotra izany. Hatramin'izay tao mba mandray tanana sy manao velomantsika ihany izy isaky ny rava amin'ny fiangonana. Tato-ato izay nefa indrindra moa androany iny dia tena hafahafa mihitsy e. Tonga dia lasa miaraka amin'ilay fijery ny hafahafa iny. Gaga Ramatoa. Na ny fanatry maso aminao aza ne tsy ataony intsony pasitera. Mino mihitsy fa ny tory-teninao iny mihitsy ny tena manindrona azy ohatrany iny. Ka taiza ho aiza tamin'ireny tory-teniko ireny ary ianao nanindrona azy ka? Izy iray manontolo mihitsy re. Ny hoe mahonona tena fa ny fahaizana mampiony tena dia efa isaina ho fahamarinana. Aza mangalatra e, aza mijangajangy. Ka inona amin'ireny aza ho ianao tsy marina ka? Na inona koa mety hanafitoana azy amin'izany? Ka tsy hitanao mihitsy ve reny fihetsika ataony reny? Tediavy nosahanina daholo ny andraikitra mahafoloha sy ny mpitahiry vola azy. Misy dikany izany pasitera e. Toa hoe matetika misy banga hono ny vola rehefa manao tatitra amin'ny mpitahiry vola. Fanampin'izany dia ty fihetsiny toa mitory fity amin'ilay tekona vehivavy efa vadin'ny olona ne izy. Iza tokoa moa mahalala raha tsy efa sipany azy iny. Sarotra manendrikendrik'olona Ramatoa. Miafatra avy amin'ny tompona no zaraiko dia samy mandray ny tandriviny azy daholo ny rehetra. Zay aloha e. Ka raha mahatsara moa izy fa voadonan'izay afatra izany dia mila miova izy. Ny tompo koa anie tsy tonga hiantso marina fa mpanota-baibebaka. Engane ka hiovako. Nefa toa tsy mampino any efa izany. Aza miteny an'izany ianao Ramatoa. Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra. Ary tsy tiany izy very izay rehetra efa nandray azy. Eny ary ary ndao amin'izay sakafo atoandro ny andro ka. Marina ny ianao. Andao re Ramatoa. Miarabanao pasitera. Miaraba Ramatoa. Manahoana Ramatoa Alsoa? Salama tsara. Manahoana ianao nga sekretera? Ary inona ny vaovao e? Ny tombon'andro izay mbola azo iainana izao re Ramatoa dia izay ny vaovao Izao andeha hivavaka izao dia faly mahita anareo koa. Tsara izany ka. Izany koa anie dia isan'ny fifaliana mahita ny mpino sy ny mpivavaka rehetra mifanatra tava aminy. Manaraka izany pasitera dia mba misy taratasy ho anao ty ty. Ny an'ny rehetra izay tafiditra tao dia efa avy nahazo ny anjarany daholo e. Zany? Fa ny anao kosa androany vao tonga dia omaiky anao avy hatrany. Tatera. Sady sao dia tara koa fa androany no ilana azy tiako. Fa taratasy inona hono izy ty ry nga sekretera ary avy taiza? Ny tena voasoratra ao anatiny aloha dia tsy nivakiako fa raha ny fahafantarako azy dia fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana izy ty.
Ary tamin'ny filoham-piangonana inga Rajomahery ka zay no anjarako dia mba mizary eny ary fa vraity sekretera vraity fa am'zao tsy misy asorana pastero ary andeha hiditra amin'izay aloha ngamba efa betsaka ihany ny olona tonga aoko efa tombotra koa ny fidirana eny ary nareo koa mbola ivory miaraka amin'ny diakona mialohan'ny diran'ny fiangonana ia omendalana ary anao ry inga sekretera eny areo sokafo edy efa keo pastera afatarana izay voarakitra ao anatiny eny ary enao koa dia efa dodiny ery raha matoka andraso ary andraso antony fiatsoana fivoriana tsy ara-potoana antsoina isika mba ho tonga hanatrika fivoriana tsy ara-potoana izay atao ny alahady ao aorian'ny fanompoam-pivavahana zava-dehibe mahakasika amin'ny fiainam-piangonana no dinihana ka dia tonga ava daholo ko tsy androany ve io dahatioro pastera ie anio zany iza marina nanao an'ity taratasy ity tena mifanipaka tanteraka amin'ny fitsipika amin'ny fiangonana ange izy zany ny voalaza dia tsy misy mahazo mitarika fivoriana izany afa tsy mipitandrina ka iza zany manao an'izao mampivoron'ny tevitra rasy ny biro-piangonana tena tsy mety mihitsy zao ka zay ary ny anao sady amin'izay indray efa andro ny fivoriana zay vao omena ny taratasy fiantsoana amin'izay angamba ianao tsy manam-potoana hanafoanana an'ilay fivorianako tena mino mihitsy ny pastera fa inga filoham-piangonana Rajomahery iny no ambadiko izao sandao aloha rehitra dia huit anaovana zany efa miandro zao le diakona 8 izay avoaka ny rehefa miravy eny ary tompoko ka efa eto daholo moa zany tsika rehetra izay angady matapakahatra mpiefitra ra sy birao-piangonana ka dia iroso amin'ny tena fivoriana amin'izay ary tsika ialana tsy ny dia tia mpiandohana aloha fa tena tsy ara-potoana tokoa fivoriantsika ity ary tsy nahandry tsy nole fotoana afaka roa herinandro izay fivoriantsika ara-potoana ny fiainam-piangonana moa tsy maintsy mandeha ny vahoakan'Andriamanitra koa tsy maintsy jerena ka dia tsy maintsy natao ny fivoriana androany ny antony moa zany raha tsorona dia tsotra ihany tato ato dia nahatsapa ny birao-piangonana sasatsasany na koa ny akamarony fa dia tsy mandeha amin'ny loany ny fiainam-piangonana anao kosa aloha nga président dia efa raiky tapisaka aminao mihitsy angapy ty manongana mpitandriny tika mangina aloha manginana aloha nareo eno fa rehefa avy eo nareo afaka maniny hevitrareo amin'ny alalan'ny tsangatanana daholo ohatra na ohatra zany tsy mandeha amin'ny loany io ny fiainam-piangonana ny fiangonantsika zany tsy mahavita dity any amin'ny foibe ny volam-piangonana moa tsy fantatra izay tena marina satria tadiditsika tsara fa nisy fotoana nga ampitahiry vola ny tsy teto atoerana ka dia napetraka tany amin'nga ampitandrina ny fisahanana an'izany dia tsy hita moa izay tena marina ny amin'izay fa dia izao mitarika amin'ny tsy fahavitany ny adidy izao ny mantra tsy voajery ary ohatra ny tsy mba misy fandaharana asa amin'izay zany akory mpitandrina antsika fa dia lany andro amin'ny mitsikera ny atao am-piangonana fotsiny zay ihany ny tena imasoana manoloana n'izany rehetrarehetra zany dia nanapa-kevitra zay fa dia anao fitsapam-pitokisana amin'ny mpitandrina eto amintsikatsika raha toa moa ka lany maro anisa fa mbola hitokisana izy dia manony asa mba mahampitandrina azy eto ihany izy raha tsy zany kosa dia voatery tsy maintsy miala eto izy
ka andeha hiroso avy hatrany amin'ny fananganan-tanana ary tsika. Tsy aloha ve atao latsa bato miafina rehefa tsy maintsy anao an'ity ihany ringa président. Ary so koa dia mba manana teny ho teneniny nga pastera manao an'izao toe-javatra izao. Tsy misy ambara rery nga sekretera. Tsy maninona fa ataovy raha zinita no fa mety ry nga président. Eny ariko. Bon, iroso amin'ny fitsapana ny hevitritsika rehetra ary tsika izao e. Ary rehefa vita izany dia ho jerentsika miaraka eto. Ary dia anaovantsika tatitra any amin'ny synode sy ny foibe. Eny ary. Zao ary anokatra an'le izy tsika dia samy mba mangingina kely daholo e. Eny ary alefaso fa zay efa maika e nareo eny eny tsia eny mangina kely aloha azafady tsia eny eny zay ary no izy ry nga président. Araka n'izao hitantsika izao dia folo dia mametraka ny fitokisan'ny amin'ny mpitandrina izany. Ny fito kosa dia mitsipaka ary ny roa tsy manan-kevitra. Very misaina tsara ihany aloha ry nga sekretera. Ary ampitovy amin'ny isan'ny vato azo ny isan'ny tonga ny voro sy ny fidiko. So dia mba misy diso ao. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com for information. Olona tsika izao ny tava-voro eto izao e. Dia mitovy amin'ireo isan'ny vato ireo koa izany. Ary andreo hoe iverenako hamarinana tsara. Nareo e. Eny. Ato tsy kosa ato. Zay zany no izy fa dia mbola voatazona amin'ny toerany ihany zany ny mpitandrinako. Ka mifarana zany ny fivoriana fa dia misaotra antsika daholo e. Dia arabaina ianao pastera fa dia mbola marina no nametraka ny fitokisana taminao dia aza kivy mahireza hatrany. Misaotra sia. Fa dia inona loatra raha ny ratsy vitako tato amin'ity fiangonana ity dia atao tahaka ireny ahy e. Dia tsy haiko rehetra pastero. Tsy tompona andraikitra tamin'ireny velively mihitsy sady aza dia miraraha an'izany re pastera fa dia hitanao ihany ireny maro anisa mbola mametraka amin'ny fatokisana aminao ireny kanefa na izany aza to ohatra mandreraka ihany mieritreritra an'ireny ka. Kanefa tsy maintsy zakaina moa fa efa nanolo tena ho an'ny tompo e. Marina mihitsy izany. Sady Kristy aza nge efa niaritra ny mafy kokoa noho izao e. Marina izany pastera. Ary jereo ireo olona mbola matoky anao e. Zay tena marina. Ary andeha hody amin'izay aloha pastera fa efa atoandro any ny andro ka. Mandram-peona indray ianao. Mampamangana amin'ny ramatoa ao e. Mandram-peona ary nge alisoa. Dia samy ho tahin'ny tompo e. Eo. Kunanahoana ho pastera? Lasa tsy lantsony? Fa inona lasa tsy lantsony ramatoa? Mbola nitokisana sa dia nomeny olona tsy padoty ianao e. Ho fantatra niny anton'ny vorinareo taona dia tsy tao ary ahy e. Fa taiza milalalana ho azany ramatoa? Enolo ahy e. Présidanga Ratsomahery nambola volan'io fivoriana io. Ary efa ho roa andro meloa izy nefa niezaka nitety trano sy nandresy lahatra ny akamaroan'ny mpihevitra ratsy sy ny pro-piangonana. Nreseny lahatra daholo ireny mba tsy hametraka ny fitokisana tsony aminao.
na ny marimarina kokoa aza dia ny analanao mihitsy ny eny dia daviny ny analanao tsy ho mpitandrina tsony eto amin'ity fiangonana ity ny tanjona. Ka taiza daholo ary nalalana an'izany vavao mari-potitra izany. Aza manendrikendrik'olona raha matoa fa tsy mety izany. Ka tsokony mihitsy ary izany ny vadinga sekretera dia izay ianao vao ino izy ireny tantara tamiko a. Izy ny tantara tamiko n'izany zavatra rehetra izany ary efa niezaka nandresy lahatra anga sekretera koa aza hono izy. Zany? Fa tsy nanaiky nga sekretera ka saika tezitra hono ny ianao laka. Ary ny farany aza dia mody ny levitra ihany nga sekretera ka nanaiky ny antsifidiny. Ary izay vao vitany ady hevitra izy roa lahy. Ka ahoana? Tsy izay no nitranga tao? Tena zay raha matoa. Sangy izay moa fatany fa mety ka atao ahoany? Ka ahoana ho ahy lany sa tsy lantsony? 20 ireny tonga rehetra tao e. Ary 10 mbola nametraka ny fitokisana tamiko. Ny fito kosa dia nitsipaka. Ndray tsy nanan-kevitra. Ny roa moa izany. Ka ahoana hozy izy ngy ara-tsao mahery ka tsy nahara-tsao mahery azy kosa izany inko. Ary mino ary pastera fa tsy ho tonga hivavaka tsony iny amin'ny heriny anio. Aza manao an'izany ianao raha matoa fa mila miambina foana tsika amin'ny asan'ny devoly. Ny devoly anie ka tonga anakorotana sy anao izay ampifandray foany. Fa ianao mihitsy koa ny tokony mila mitandrina tsara e. Ahoana ka? Mino fa tena afa-baraka tsara mihitsy ngy ara-tsao mahery ary dia tsy maintsy hitady hevitra hafa indray izy aminganana anao. Efa tsy sambany koa ne hono izy io no manao an'izao fihetsika izao amin'izay mpitandrina tonga eto e, ka tsy mifanaraka amin'ny lohany. Samy ivavaka ho azy sika raha matoa fa ampiova azy zay. Fa hono e. Fa inona daholo no zavatra nampangany anao tao ka? Fa nga tsy nilazay ny vadin'ny sekretera anao ka? Iny indray aloha tsy voatantarany. Maro e. Maro fa tena nanala baraka dia filazany hafa nanodikodim-bola satria napetraka taty amiko ny vola tamin'ny fotoana tsy nahateo ny mpitahiry vola. Ndraiky ako. Dia zaho no sahana sy ny andraikitra an'izany dia tsy hita ny marina hoe nakaiza ny vola tamin'izany fotoana izany. Ka inona ny tsy nilazainao teo masin'ny vahoaka teo fa izy ihany anie ny naka an'ilay vola taty aminao e. Ka raha nyteny an'izany avy dia tsoa indray izy hoe aiza ny taratasy manamarina an'izany ka? Iza ny vavolombelona nanatrika? Ary fantatrao tsara ange fa nandeha tamin'ny mpahatokisana no namezako azy. Ie. Dia inona no lazaiko eo ka? Tsy vao maika lazainy fa fanadiovan-tenany Ny heriko dia naleoko nangina raha matoa. Efa lasa aloha izany e. Sola avo amindra ary sokenda hitsako. Marina ianao raha matoa. Ary soloy amin'izay aloha reto akanjonao reto dia ndao hisakafo ka. Dia mbola tafavoaka ihany ilary pastera. Tena nisy namatika aloha zalahy sasany. Efany dia efa mba nandehanana sy niresiana lahatra daholo ohatra mba nanaiky ihany. Dia mbola reny ihany ny vokatra. Tsy lasa mihitsy izy izany ka. Tsy maintsy mitady hevitra vaovao indray izany. Ok, hitako. Tsy maintsy afaka eto anao ringa pastera. Ampafirin'ny ondrefa nandrasako koa anefa ianao io e. Tsy mahalala ngara-tsao mahery anga. Na ny anarany fotsiny aza dia efa miteny ho aziko. Alefa hitako ny hevitra e. Aleo aloha mody mba milamindamo atoato dia meko ny tampoka amin'izay tsy poziny mihitsy iny dia eo ny ray sipotsiny. Sala mivorona azo nifandrika lahy amin'izay. Bon,
aleo dia efa ketrehana tian'izao nitetika rehetra ka. Arak'izany dia tsy izaho mihitsy no namorona fa dia araka ny voalazan'io vavolombelona io izay tonga eto amintsika izao a, dia tena ratsy fitondran-tena tokoa io mpitandrina eto amintsika io. Io ny tovovavy samy mijoro vavolombelona mihitsy, fa izy ny rahan'ny pastera io. Tena toerana mamofady izany ary tsy mendrika e. Ka miangavy antsika mba tsy hanaiky intsony. Ka raha vao tonga eto ny mpitandrina amin'ny heriny, amin'ny heriny an'io izany, avy mamita iraka dia izay nakany ambanivohitra moa izy, dia hanao fivoriantsika ary dia hanao fitsipaham-pitokisana. Amin'ity fitsipaham-pitokisana indray mandeha ity indray tena tsy rariny kosa ka. Fa tamin'ny oviana moa izany no nisy an'izany e. Ary maninona moa amin'izao tsy maheto amin'ny mpitandrina izao misy an'izao fivoriana tsara mpitony izao, ary hitondranareo an'ity zazavavy ity e. Tsy mazava aminao ve nga sekretera ny voalazan'ny tovovavy io teo a? Efa izy mihitsy mijoro vavolombelona teo fa hoe tamin'ny alon'ny zoma fosabotsy farany teo tokotokony tamin'ny valora sasany. Ary teny amin'ny fitoeran'ny tovovavy mpivarotena no fankahitan'izy ireo. Tena enjana kosa izany a. Sainao koa anisan'ny mpiaron'ny mpanao ratsy e? Aiza kosa rery nga président fa tena tsy mahagaga kosa. mba mahagaga ihany mantsy raha hoe pastera no mahavita an'izany ko. Ka izay izao ny zava-misiko. Ary tsy hitako mihitsy koa nge izay mahagaga anao amin'izany e. Mahagaga izany ka. Tsy misy tandroka ingeny ratsy ry nga sekretera e. Ary rehefa nanao izany fotsiny izy dia tokony hiala tsy ho mpitandrina eto amintsika intsony. Izay ihany ny fantatro ka. Tena ohatran'ny sarotsianao izany a. Ody pastera, ody. Mandroso ianao nga sekretera? Manahoana ianao nga sekretera? Inona vaovao e? Miarahaba anareo tompoko. Dia miarahaba anao pastera koa tonga soa. Ny vaovao aloha dia nisy e. Misy tsy tsara ary misy koa ny ratsy. Ka ambarao ary ry nga sekretera fa mihaino zahay a. Eny tokoa ary nga sekretera. Nanao ahoana ny fiangonana tamin'ny tsy nahateo anay nandritry ny herinandro izay? Tena nisy fiovana tokoa pastera. Zany? Na ny marina kokoa mety hitarika fiovana be ao anivon'ny fiangonana ny tsy nahateo anareo herinandro izay. Ka fiovana ho amin'ny tsara ve moa sa ho amin'ny ratsy sanatria? Koa tsy haiko loatra re pastera ny tena fahamarinany fa arak'izay no hamaritra azy. Tena tsy azoko izay tia sy olazaina. Afaka hazavaina isika kely ve? Zao ary pastera. Menao sy. Taorian'ny fanompo-fivavahana tamin'ny lahady lasa teo dia nampiantso fivoriana tampoka indray ny filoham-piangonana. Izany hoe ingao Rajaomahery. Fa toa hoe izy tovovavy ijoro vavolombelona izany izy. Ary dia tonga teo tokoa moa io tovovavy io. Ka ijoro vavolombelona amin'inona hono ry nga sekretera? Andraso aloha fa ho tantaraiko aminareo hatramin'ny atsipiriany ary hatramin'ny fotoana sy ny ora sy daty ary koa izay rehetra ny voriana tao. Dia izay no nitranga tao pastera. Ary efa nalaiko renseignement koa ilay tovovavy izay nijoro vavolombelona tao, ny anarany sy ny adresiny izany. Tena mahagaga indray izany ka. Dia tena tsy maty voalava kibo mihitsy izany ve le nga Rajaomahery iny e? Andraso hoe? Izay ary ny naotro pasterako.
Zay lefa nolazaiko anao fa tsy maintsy hikaroka hevitra ratsy kokoa iny. Anao zay aleo monina antsika eto amin'ity fiangonana ity. Andraso hoe aloha raha matoa azy. Taiza tokoa moa tsika tamin'ny fotoana izay voatondra ny tovovavy io izany. Jereo aloha ny tiarinao e. Fa raha tsy diso dia ohatrany tsy tato an-trano aloha sika tamin'io e. Andraso hoe jereko. Soma. Ie, tany amin'ny hopitaly tsika. Zay vao tena tsaroako fa tamin'ny tokoa le zanaky ny ravavinao iny tonga taty an-tanan-dehibe ka hamonjy fitsaboana dia tantsika roa nanatrika sy nitrotram-bavaka azy tany. Tsaroko mihitsy. Dia fomba ahoana no nahitan'izany vehivavy izany ateny amin'ny toerana fijorojoro ny mpivarotra eny? Dia tsy haiko loatra rehetra pastera. Somary navelively izany ringa sekretera. Fa sorapotaka fotsiny tsotro izao izany. Tena tsy manaiky an'izany kosa aloha e. Zay izany ilay antsoina hoe sangy mihoatra ny loha. Zay indrindra. Efa tena tafahoatra kosa ny angara-jao mahery ka. Amin'ny lamina aloha ianao raha matoa fa io fo taitaitro ihany nge no ahavitana zavatra tsy ampeverany. Ka tsy manaiky an'izany re e. Zao dia zao ihany dia ametraka fitorinana amin'ny manam-pahefana. Tena efa fanalamba raka sy fanendrikendrehana tsotro izao izany. Tena tsy ekeko izany ka. Marina ny ianao raha matoa kanefa eritrereto ihany aloha. Raha toana ny aty mba marary ihany ny afery ringa sekretero. Fantatro fa raha i pastera dia tsy hitory izany na oviana fa aleo raisiko an-tanana mihitsy amin'ny fitoriana ka zao dia zao ihany dia andeha. Fa toa hoe ho avy etỳ amintsika ny président synodal rapitso. Marina mihitsy izany raha matoa. Ho avy eto izy. Fa inona hono ny tena tondihany? Matetika mantsy misy fety na misy antony manokana matoa tonga aty izy Dia mbola tena tsy haiko re raha matoa. Fa rapitso izay no io aminy. Fa nareo izavy lo? Tsy haiko daholo fa miazo antoka aloha dia mety zasy ny brom-piangonana angamba. Ka hono? Inona hono tena atondihan'ilay président synodal taty amintsika ry pastera? Tara be raha matoa. Fa ahoana? Eno tsara. Nahazo fiantsoana avy tamin'ny komisera koa mantsy nga rajao mahery filoha-mpiangonana tamin'ilay raha nametra antsika fitoriana iny vao antso tany ihany koa mantsy le tovovavy izay nitsokovavolombelona ka rehefa nataony ankety dia mibarataka dia nilaza marina rehetra ka nanondry anga rajao mahery hoe nalamby tamin'ny volazy manandeha. Teo dia nahazo taratasy fiantsoana koa nga filoha ka mainy entomanjony. Ny any hevitra mbatakany dia nampiantso ny président synodal mba handaminana sy nelanelana amin'ny toedrarà angamba. Dia izay ny tena antony tampotampoka be teo iny. Eko ny laminy zaniko. Ary inona izany ny fandaminana nataony? Inona moa raha matoa fa dia nangataka ny hanatsoahana fitoriana nga président. Ary namafisiny nga président synodal ary fa hoe afa-baraka ny fiangonana. Nga rajao mahery moa dia tsy tena ny haika nefa tsy tena nanday ihany koa. Inona moa no nataoko fa dia nitsoahako ny fitoriana rehefa niangavo ny président synodal. Tena kely saina mihitsy ianao pastera. Fa naninona nitsoahanao ny fitoriana? Tsy navela hito tany dia ho hita eo izay efa andehany. Tsy mety izany raha matoa.
efa amin'ny présidence synodale zao ve miangavy sy manelanelana dia inona indray no ataoko eo? Ny aneriko dia nanaiko mba tsy hanala-baraka amin'ny fiangonana e. Tsy maintsy ho fata-bahoaka tokoa mantsy raha hoe sanatrika ny tohitohindra raha iny. Ary zay vao tena loza fa sady manala-baraka an'Andriamanitra tsika no manala-baraka tena ihany koa. Eny e, marina aloha izany e, marina ny ianao pastera. Fa raha tsy président synodaly ary ny angavy an'izany kosa aloha dia zoriko aminao fa tsy hanaiky an'izany mihitsy aho e. Sady mba mila fahaizana kely koa ny reny olona toa reny. Fa vita aloha ny amin'iny izany dia ahoana indray hono izany ny hevitry ny Gara-Jao mahery manaraka. Angamba mety ho fay kosa izy e. Raha araka ny teniny dia tsy hamerina intsony izy. Engane ka ho izay tokoa. Misy fiantsoana fivoriana indray ty pastera, izany hoe ho anao avy tamin'ny filoham-piangonana. Fa inona ihany izany fivoriana tsy ara-potoana izany minga sekretero? Dia tsy haiko re. Tena tsy manaraka lalàna sy rafitra misy eto amin'ny fiangonana mihitsy anie izany. Tena tsy haiko ary pastera. Ny akitiko dia mizara fotsiny. Angamba kosa mba mety ho vaovao tsara no olazain'ny président e. Tao renireny fanatsoana fitoriana azy ireny. Angamo izany mitory azy nga sekretera. Le tovovavy nijoro vavolombelona nandainga no nitoriako. Ka nga président daholo eny no tao ambadika ireny e. Eny e. Misoranao aloha fa azoko ty fiantsoana ivory ty e. Fa 8 eo re izay eo ambarany a. Fa hono a? Enao ambana zany nga sekretera tena tsy mahalala ny tena anton'izao fiantsoana izao mihitsy. Tena masamy laza marina aminao pastera fa tena tsy mahalala na dia ambangivangony kely fotsiny ara amin'ity fivoriany ity e. Zany? Raha tamin'ilay teo aloha iny aloha dia efa nalala mialoha ihany satria tonga nandresy lahatra tao an-trano nga président. Ary dia tsy nentina naiky mihitsy ah. Ary dia tsy haiko na mety izay anton'izay koa no tsy nandalovany tany amiko tsony e. Na koa hoe mety vaovao tsara dia naleo ny tonga dia any amin'ny fivoriana no lazana azy. Ahenga tokoa any. Eny ary tompoko. Ka efa eto daholo moa tsika dia tomboka amin'izay ny fivoriana e. Eto ihany koa moa pastera. Ety am-piandohana aloha dia somary miala tsiny raha ny tenako no andray fitenenany. Efa ny ankamaroantsika mihitsy no nangataka fivoriana ka dia ataontsika izy ity androany. Manoloana an'ireny toejava nisy teo anivon'ny fiangonana ireny izay niteraka tsy filaminan-tsaina tanteraka teo anivon'ny sasatsasany izay mpiara-mivavaka ary dia saika nanala baraka amin'ny fiangonana raha sendra tara kely ny fahatongavan'ny président synodaly taty amintsika. Ary fantatsika tsara moa fa nefara tamin'ny fanatsoahana ny fitoriana izay nataon'ny pastera ihany izany. Manoloana an'izany anefa dia mahatsiaro voakasika izany daholo tsika rehetra tonga ny vory eto izao. Ary dia natsapy izay fa tena tsy mandeha arak'izay tokony ho izy intsony ny fiainan'ny kristianina. Ka dia nampiantso izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Ny antony izany dia tsotra ihany e. Averintsika indray ary ny fitsapaham-pitokisana ny nga pastera e. Satria noho ny avy amin'ny daholo nahatonga an'izao disadisa rehetra izao. Ka rehefa hitantsika ny vokatra dia ataontsika ny tatitra any amin'ny synode sy any amin'ny fobe izany. Raha toa moa ka mbola voatazony ihany ny toerana dia tsara. Fa raha toa kosa ka tsy mahatoky anao intsony ny mpikambana ary pastera dia izao angamba mitonga amin'ny hoe tsotsory mamby isarahana. Dia mifampitsodrano tsika fa dia azakivy e.
Izay ny ela fa dia roso avy hatrany amin'ny fitsapakevitra zany tsika re olona. Atao e! Eny ary atombokontsika avy hatrany ny fanasana an'ireto vato reto. Ary miangavy antsika mba samy angina tsara dia mangataka nga alisoa sekretera mba hanao ny fanasana fa ianao ihany za efa zadra raha amin'io re raha andriamatoa sekretera. Tsy manino zany nga président. Raha nisy antsika rehetra izao aloha dia 9 e. Ary aleo koa isan'reto vato reto e. 2, 4, 9. Ampy reto ka. Mitovy tsara ny isan'reto vato reto sy nisy atsika. Ka dia oka mba samy amon'ny finday any daholo e. Dia atomboka avy hatrany ny fanasana ary. Alefasy e! Tsia! Yeni! Tsia! Yeni! Tsia! Yeni! Vato maty! Yeni! Tsia! Yeni! Tsia! Reo ary ny vokatra ry nga président. Misaotra anao ry nga sekretera. Hitantsika amin'izao ary fa dia valontsika no mitsipaka ny fitokisana ny nga mpitandrina. Fito kosa ny mbola natoky ary ray tsy nanapa-kevitra. Rehefa ravina zany dia nitsipaka anao maro anisa pasteraka dia zao zany tonga mitsitsoro mamba zay tsy maintsy isarahantsika pasteraka dia aza malahelo fa mino zay fa tsy maintsy isy fiangonana zay mbola mitady anao ihany ano any. Ary tsy maintsy mbola isy ihany moa ny fotoana anaovana fanaovam-belomanao zany ary atao am-piangonany. Fa mandra-pahatonga an'izany dia raisiko tanana ny fanaovana ny tatitra zao valin'ny fitsapakevitra zao. Ka dia misaotra antsika rehetra e. Vonjeo e! Vonjeo re olona! Vonjeo re! Ino zany antsoantsy vonjeo be zany? Mirehitra ny trano nga président. Andao daholo e! Malaky nareo amon'ny afo e! Aleo aloha antsoina daholo ny kristiana izay mba akaikikaiky fa tena loso ty e! Ry pastera koa zao eto akaiketiko. Aleo antsoina aingany e! Aiza izany nga sekretero? Io fa mitady hiakatra ambony riana io ny afo ry pastera. Aleo aloha pastera hiantsony sasany ray aka. Ary aleo tonga dia hifanomboana izy ty. Andana zany maka rano. Dia za kosa tonga dia hiditra anatiny any mba hitona andeto e. Ary malakilaky re olona. Malakilaky hifanampio re olona. Ody rery nga pastera mivady io. Maroso ianao ry nga sekretero. Maroso ianao. Tsy za rery nefa ry pastera fa za sy nga président e. Ay, manahoana ary nareo e. Dia maroso ihany koa. Maroso ry nga président. Eny tompo. Elaela izany tsy mba nitsidika ny tokantranonaiky. Miarahaba nareo e. Fa angahony dia tsy mahandro tsony ny fotoana tokony ialanay
renga presidente dia tonga analanay melony fotoana sa efa misy mpitandrina isolo anay akan'ity trano vadim-piangonana ity Zany hoe mangina re aloha ianao Ramatoa. Aleo aloha izy laza zay atondiny. Elana tsiny rehefa senan'izay forany mafana Ramatoa. tsisy tsiny pastera. Za zany tena tokony hiala tsiny. Tena marina pastera dia ny tena nahatongavako dia andeha hifona aminareo mivady. Ay. Ary mba nindramiko kely inga sekretera mba hiaraka amiko aty mba ho tena fahavolombelona izao fonako izao. Mifona? Mifona rehefa tena diso e. Diso teo anatrehanareo ahy. Tena za daholo ny atodonikodrika an'ireny fitsapahan-kevitra ireny na dia ilay voalohany iny zany na ilay faharoa teo ary dia mbola za koa no nanaraman'ilay tovovavy izay nijoro fahavolombelona. Ary tsy iza fa izaho ihany koa no nanampitamby vola ho an'izay tonga hifidy amin'iny farany teo iny ka nalany fitsapam-pitokisana iny e. Tsapako rehefa tena eloka teo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny rehetra zany ary dia mety kapoka sy famaizana avy amin'Andriamanitra mihitsy izao na mahiny tranoko izao. Ary raha tsy teo angamby ianao pastera dia tena tsy nisy niraisina intsony ny tranoko sy ny fananako tao. Ary dia mbola tonga ihany koa hisaotra anao amin'izany ka manamafy ny fonanareo izy mivady. Valy-tongotra matanana mamela ny eloko tompoko. Afo nandoro ny lambako ihany reny ka tsy ataoko intsony. Tena misaotra n'Andriamanitra fa niovy ianao re inga président. Koa zany. Tsy misy olona tsy ho diso zany nefa ny mivary lavo sy ny mifikitra amin'izany no tena raty indrindra. Tsy hitahiry alailo aminao akory zay. Ary raha tianao pastera dia mbola hijanona ety ihany ianao fa mitatitra amin'ilay fitsapan-kevitra iny moa tsy mbola lasa ny misinoda sy ny foibe. Zany. Sao dia izao ihany dia andeha hitetireo olona ny fidy rehetra ireo ary dia angataka famelana amin'ireo koa. Mety mihitsy. Ary tsy alefako intsony ireo tatitra ireo fa dia rovidiko eo anatrehanareo mivady izao sady sao ihany koa fa tsy mbola natao fanaovam-beloma izay saika nokasaina tao ianao ko. Za aloha dia tsy mitazona lahelo aminao ringa président. Zany ve Ramatoa? Mamela anao amin'ny foko rehetra re ahy. Marina tokoa ny voalazan'ny pastera teo fa tsy misy tsy diso e. Fa izay mifikitra amin'izany no ratsy indrindra. Ka toka ireny omeko anareo fa dia iova manomboka an'io e. Tsara zany. Ialako daholo ireny rehetrarehetra ireny ka za indray no tena ho modely fitaratra ao amin'ny fiangonana aorinareo mivady ary pastera. Andriamanitra no tena omem-boninahitra voalohany fa izy no mampiova toy izao e. Andriamanitra se tsy mba mandoana mahafoy atsika ary tsy tiany hiso very ny rehetra izay nandray azy. Efa nasa ny zavatra teo aloha iny tompo e. Efa olom-bavao ireo. Dia faly koa fa dia hizora tsara amin'izay zany ny raharaha rehetra eto anivon'ny fiangonana. Raha tsy ohatra angako hoe andeha indray pasterako. Raha mbola tianareo re dia tsy andeha izay fa anohy ny ezaka rehetra izay efa natao teto. Dia misaotra pastera. Tsy tokony isaorana. Ary dia tianay tokoa re. Reny biro-piangonana ireny izao anie mbola nametraka amin'ny fitokisany aminao ary mino zany mihitsy fa za mihitsy no nanodina ny sainy. Ny anay mpitandro nytony anie ka efa nanao fanekena masina teo anatrehan'Andriamanitra ka na mora na ho sarotra dia tsy maintsy hatrehana sady tantara efa lasa ny tantara inse zany fa andeha ny ho avy no mpanjinina sy atrehantsika ka hikatrahana izay ampandroso ny fiangonana. Tena vonona koa ary pastera ny ampiasa ny heriko rehetra hikatsaka izay ampandroso ny fiangonantsika. Tena misaotra izay fa izay teny se zay dia efa fanekena masina ihany koa. Fanekena masina nataon'izay teo imason'Andriamanitra.
Rina ry teo fanekena masina tantara no soratany famantana antsony rina mandimby tsiory reto avy no amehana ny tantara kabanto maheva ravaka lea tsofaniry meva nandry feo sy nandrindra lafiny ara-teknika